Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tratra zao vanim-potoana lehibe eo amin'ny fiainana kristianina izao dia ny fotoana izay efa nilazain'ny Tompo handatsahany ny fanamasina aty amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra hoentintsika hifampaherezana amin'izany dia araka ny boky ny Asan'ny Apôstôly, toko voalohany ny 14 sy ny 15, dia avy eo tsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 ny 2 ka hatramin'ny 14. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa azy ny teny. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny, hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanamasina ny apôstôly izay novidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorianan'ny jaliany fa velona izy, ka niseho tamin'ny 70 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema, fa hiandro ny tenin'ny fikasana ray izay farenareo tamiko hoy izy, fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Ary noho tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay tranony angonany. Ary nisy lela maro mitarehan'afo niseho taminy izay nizarazara, ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany, ary samy feno ny fanamasina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanamasina azy. Amen. Ny tsy fahombiazana na ny faharerahana eo amin'ny fiainam-bavaka matetika na mandrakariva dia vokatry ny faharesena na ny tsy fahombiazana ara-panahy. Ary izay amin'izao andro Pentekosta izao, satria fotoana tena fandinihan-tena zao, fotoana fibebahana izao, ary ny fanontaniana voalohany izay apetraka dia manao hoe: moa azonao antoka tsara ve fefa nandray ny fanamasina ianao? Izany hoe ny fotoana andraisan'ny olona anankiray ny fanamasina dia ny fotoana izay nanambarany ny finoany ka nanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy. Ary koa olona efa nateraka indray. Amin'izay fotoana izay dia misy, raha mijery tsara antsika araka ny tenin'ny soratra masina, misy fanomezana raiso ny fanamasina. Rehefa mibebaka ilay olona dia nomena ny fanamasina izy. Izay ny dingana voalohany andraisantsika ny fanamasina. Ary ny eto ny Pentekosta, araka ny teny izay mivakitsika tao, fa ianareo kosa hozy izy atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Izany hoe eto zany amin'ity Pentekosta ty dia zao batisa ny fanamasina. Izany hoe asan'ny fanamasina manokana, asan'ny fanamasina miavaka no mitranga eto amin'ity toerana ity. Izany hoe ny olona nandray ny fanamasina no atao batisa ny fanamasina mba hanjary ho finena ny fanamasina izy. Ary araka ny teny hitantsika tato amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 dia hoe: ary samy feno ny fanamasina
izy rehetra. Zany hoe ny batisan'ny fanahy masina zany dia ny fahafanon'ny fanahy masina tanteraka ao anatin'ny olona anankiray. Nefa zao mitadidio, misy olona nandray ny fanahy masina fa tsy vita ny batisan'ny fanahy masina. Jesosy alohan'ny nanombohany ny asa. Raha mijery ny fahaefatra tsika asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahaefatra dia hoe, ary niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namehy-petra azy tsy ala ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana ray. Zany hoe tsy maintsy ho tafiana hery aloha ireo mpianatra ireo alohan'ny andehanany. Hitodika tsika aloha voalohany indrindra amin'ny tantaran'i Jesosy. Ny batisan'ny fanahy masina dia atao hoe fanosorana na ihany koa fanafiana hery. Raha raisintsika ny asan'ny apôstôly toko 10, ny andininy 7:20, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana an'izay rehetra azon'ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Zany hoe Jesosy alohan'ny anatanterahany ny asany dia nosoran'Andriamanitra izy aloha tamin'ny fanahy masina, ary norakofana hery alohan'ny nanaovany ny asa izay nandray azy, satria mafy ho sarotra ny asa izay miandry. Ary neny Jesosy hitantsika tsara fa ny afara tamin'ny fahafatesana mihitsy ny nanjo azy. Ary zay no nampitainy tamin'ny mpianatra ozy izy Jesosy hoe, aza mialy eto Jerosalema aloha ianareo, mandra-pandray anareo an'io hery io, satria fantatra ny tompo tsara fa rehefa hiakatra ao any an-danitra izy dia tsy maintsy ireo mpianatra ireo no hanohy ny asa izay nataony. Ary hitany tsara fa mbola tao anatin'ireo mpianatra ireo nitahotra, ny alahelo rehefa nandeha nisaraka tamin'i Jesosy. Ary zay indrindra no nanosorana an'ireo mpianatra ireo, nanafiana azy hery ihany koa mba hanana fahasahiana na hatramin'ny hanao viverin'ny ainy azy andeha hitory ny filazantsara na hanohy ny asa izay efa natomboky Jesosy. Hitantsika tsara teo amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 teo hita fa rehefa nosorana Jesosy, tafiana hery Jesosy, nomba azy mandrakariva Andriamanitra teo amin'ny asa rehetra izay nataony. Ary zany mihitsy no mba tiany tompo hampitaina amintsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao, fa ao aorian'ny batisan'ny fanahy masina dia tsy maintsy misy fanavaozana ny fiainan'ny olona anankiray manjary lasa manana hery tsy haitohaina izy. Hitantsika tsara zany teo amin'ny fiainan'ny apôstôly rehetra, ny amin'ny fijoroana vavolombelona nataony, ny amin'ny fitoriana ny filazantsara nataony, ny amin'ny fanenjehana izay nahazo ireo, satria efa nitafiana hery izy ka na dia ny afara tamin'ny ainy azy zany tsy nampaninina azy. Fa zao no aoka ho tadiditsika tsara, ny fanosorana dia indray mandeha ihany eo amin'ny fiainan'ny mpino. Ka noho izany ho atsika izay efa hoe nandray ny fanamasina, vita batisa ny fanamasina, ka rehefa tonga ny andro Pentekosta zany dia tokony hoe ho fahatserovana na aniversera nandray isanao na vitanao batisa ny fanamasina no ho tsarovantsika. Tahaka ny mpitandrina zao, rehefa tonga ny fotoana hamoahana azy mpitandrina, ho sorana ho mpitandrina mandrakizay izy.
tahaka an'izany koa nanaovana antsika amin'izao batisa ny fanamasina zao. Nandray fanamasina isika dia avy eo amin'izay nosorana ny fanamasinantsika, no tafiny herintsika mba hoentintsika manatanteraka ny ady. Ilaina ho tafiana an'izany hery zany tsika averiko indray, satria zao fantatra Jesosy fa tsy ho zakatsika raha amin'ny herintsika maha olombelona antsika no atrehantsika an'izao fiainana izay andalovantsika zao. Tsy ho zakatsika na oviana ny tafika izay ataony devoly atsika eo amin'ny asan'Andriamanitra zay nandrany atsika. Ary tsy maintsy hanafianatsika hery mba hahafahatsika miroso manatanteraka ny asa fanompoana na dia efara amin'ny aitsika aza zany zavatra izany. Misy zavatra telo tiako mba ho zaraina amintsika ho fijoroana vavolombelona, izay zavatra mitranga mahakasika indrindra ny amin'ny fanamasina. Ny fanamasina dia afaka miady ny aditsika mba hampandraisantsika. Nisy fotoana aty ampitan-dranomasina tsy moramora zany atao hoe mitady fiangonana ivavahana izany. Rehefa nisy ny fotoana natongavanay tamin'izany toerana zany misy olona hafa ihany koa miaraka mangataka aminao ny fiangonana. Samy manana ny fomba ny olona tsirairay avy, fa tamin'izay fotoana zay ny zavatra nataoko dia izao: mahatoka fa Jesosy efa mahalala ny hevitra izay heverana ny momba sy ny fiangonana izay hoentiko. Samy manana ny fomba nentina nangatahana ny fiangonana tany amin'ny tompo-piangonana rehetra. Fa saingy izao, tamin'ny fotoana anankiray tsy napoizina, raha nivavaka teto amin'ity fiangonana ity izay andro alahady maraina, tenenin'ilay pasteur tato tamin'izay hoe iangaviana ianao izy izy hivavaka. Rehefa vita ny fotoana dia mivavaka ataonao izy izy ataovy amin'ny teny gasy ny mivavaka ataonao. Tonga aza ny fotoana izay nivavahana tamin'izay fotoana izay, vavaka tamin'ny teny gasy ny nataoko teto amin'ity fiangonana ity, satria nisy gasy maromaro ihany niaraka mivavaka tamin'ny vazaha maromaro tato anatin'ny fiangonana. Fa tao anatin'izany vavaka izany, rehefa vita ny vavaka, tsy haiko izay zavatra nitranga tamin'ireo mpivavaka vazaha tompon'andraikitra tato amin'ny fiangonana rehetrarehetra reo, fa nitsangana daholo zareo rehetrarehetra. Ary ny teny fa na dia tamin'ny teny gasy aza ozy ny vavaka nataonao pasteur, fa tena ohatra ny fanamasina ny latsaka tato anatinay, ary tsy hainay toaina ozy izy ny fifaliana izay ato anatinay, fa tena tsapanay tokoa hoe zany ve ny herin'ny fanamasina miasa ty anatinay. Ary izy olona maromaro, tsy olona ray nitrangan'izay, fa olona maromaro izy tato anatin'ny fiangonana nitrangan'izay zavatra izay, dia gaga nanontany tena hoe Jesosy azany tokoa ve ny fanahinao rehefa milatsaka anatin'ny olona ray? Fa tena feno fifaliana izy, feno fahasambarana izy, ary tena nampivavaka azy mihitsy izay zavatra izay. Ary dia tamin'izay fotoana izay no nitenenany zareo hoe pasteur, izay hiara hiasa aminao dia nazava ho azy ny valiteny, fa tonga dia nomeny anay ny fiangonana, dia ty fiangonana izay hivavahanay hatramin'izao ity. Témoignage faharoa izay ataoko indray dia izao: ohatrany nanery be ilay tenin'i Mosesy tao anatin'ny fanahiko, mba hampahitao ny voninahitra ho aho izy Mosesy. Mivavaka Mosesy nampahitan'Andriamanitra azy zany.
mivavaka tahaka an'izany koa no nataoko indray andro. Jesosy a, mba hampahitao aho zany voninahitra aho zany ho aho Jesosy, raha mba mety ianao. Tao anatin'ny vavaka, tao anatin'ny vavaka. Rehefa vita ny vavaka zay nataoko, tonga dia nisy ohatran'ny flasy ray mandeha zay nandalo tao anatiko tao, ary tonga dia tafatsangana, ary ny fifaliana sy ny fahasambarana tsapako tamin'izay tsy haiko tononona aminareo, tsy haiko lazaina aminareo, fa tena hoe zany ny tena fahasambarana sy fifaliana indrindra tao anatin'ny fiainako. Nandalo ray mandeha izy, ary tsy vitan'ileo izay nandalo izay fa izao io fanahy io nampafantatra zavatra anankiray a, dia le fanahy any fandikana nofy, fanahy ny fandikana nofy nitselatra fotsiny le izy, dia ozy izy ata amin'izay, Jesosy io, zany ve ny fifaliana omenao amin'izany? Dia tonga dia niondrika. Rehefa niondrika dia ozy izy ny teniko tamin'izay fotoana zay, sambatra hidada randray natoandro, sambatra hidada randray natoandro. Manana n'io fanahy tena ngeza be io ahafahany manatanteraka an'izany asa izany. Ny asa ny tato anatiko dia izao, tsy ny any amin'ny fandikana nofy mihitsy, tsy any amin'izany, fa ny tato anatiko dia izao, le fanahy masina le tena nilatsaka tato anatiko nahitako fahasambarana sy fifaliana, zay ny tao anatiko hoe Jesosy a, hitako ny fahatsaranao nampandalovinao tamiko, fa zay fahatsaranao sy fahasambaranao zay no katsahako andro aman'alina leo amin'ny fiainako zay, ho tedaviko andro aman'alina zay, fa tsy haiko ambara ny fisehoany zay teo amin'ny fiainako. Ary zay no mahatonga hoe isan'andro anandro handeha hanamasy tena, satria matahotra fa sao dia tsy ho hitako intsony zay fifaliana sy fahasambarana ary tena fiadanana nomen'izay fanahy zay nandalo tato anatiko zay. Ary mahita tsika ny toetra ny dada zay hoe tena hitatsika amin'izao fotoana izao, fa zay fanahy miasa ao amin'ny dada zay tena fanahy mahery, tena mahery io fanahy miasa ao amin'io. Zany mahatonga azy hanana an'ilay fanomasina tena, hanana an'ilay fanoloran-tena, hanana an'ilay fanetretena zay tena hitatsika ao amin'ny fiainan'izany ray aman-drenitsika isan'andro anandro zany, noho ny angezan'io fanahy masina zay ao anatin'io ray aman-dreny io. Nahatsiaro a ny tantara tamin'ireo fifoazany eto Madagasikara, fa misy mpanompo vavin'Andriamanitra zay koa tamin'ny tantarany Nenilava, fa ny fanahy zay niasa tao amin'ny Nenilava tena nampiaiky ny mpanao ody rehetrarehetra teo amin'ny toerana manodidina azy, ka nahatonga an'ireo mpanao ody rehetrarehetra hoe hanaraka ny Andriamanitra ao zay ivavahanao zay. Eto a dia mitodika amintsika amin'izao fotoana izao, fa io fanahy masina io hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainana tsika kristianina io. Fa maninona ny ray aman-drenitsika mahavita an'izao asa, mahatondra an'izao asa ny FPVM rehetra eran-tany zao, satria misy fanahy zay napetraka Andriamanitra manokana ao amin'io ray aman-dreny io. Ka na iza manatsaina na manan-kevitra hoe ahaza an'olo an'io, teniko aminao dia zao, antanio tsara aloha ny fanahy ao anatinao, hoe mitovy lenta amin'ny fanahin'io ray aman-dreny io ve ny fanahinao, zay nao vao mety afaka hiteny hoe za isolo an'io olona io. Ary ny fahatelo farany dia izao, indray mandeha nanonofy. Rehefa nanonofy aho dia hitako dada mitondra rojo volamena be zay izy,
rojo volamena no eny tanany, dia misy plaky ngeza be miaraka amin'le volamena. Manatona izy, manatona eo amin'ny tokotany-piangonana izy. Inona ny tiako ampitaina amintsika an'izany? Ny finoany io ray aman-drenitsika io dia tena ngeza dia ngeza, ny finoany io ray aman-drenitsika io. Ary le plaky volamena be, izany no marika fa tena olona eo amin'ny fitondran-tenany, dia tena madio eo anatrehan'Andriamanitra ny plakany. Satria araka ny fijoroana vavolombelona maro zahita, fa ny zavatra ataontsika dia matetika misoratra eo amin'ny plaky iny foana, ianona mbola izao nataony, ianona mbola izao nataony. Fa zao amin'izao andro Pentekosta zao dia izao, io samy aokontsika angataka amin' Jesosy manomboka zao. Mba manahoana zany hoe tena fiasan'ny fanahy atao anatiko zany hoe Jesosy, ary mba tena manahoana ny finoko amin'izao fotoana izao. Fa ny oloko marina ho zany teny Soratra Masina ho velony finoana. Fa androany manao antso atsika tsirairay avy, raiso Jesosy, raiso Jesosy, fa io ny tena manome ny fiadanana, io ny tena manome fahasambarana. Jesosy ane tsy hitatsika ntsony fa ny fanamasina no miaraka amintsika isan'andro tranandro ety. Ka ny fanamasina ane ngatahatsika ampitoerin'ny tompo ao anatin'ny fo amam-panahintsika, hitondra atsika ho amin'ny fahamasinana, hitondra atsika ho amin'ny fanolora-tena, hitondra atsika ho amin'ny fanetretena isan'andro tranandro. Fa hain'io fanahy io no miady tsika isan'andro tranandro, hain'io fanahy io no mihevitra ny momba atsika, hitondra atsika amin'ny fiadanana. Ko mahereza ry fiangonana malala amin'izao andro Pentekosta izao, fa ny tompo omba atsika tsirairay avy. Amen.